Adventist World Radio, the voice of hope. radio adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. tsy misy mety mihitsy ny zavatra ataoko hoy ity tovolahy iray ny monimonina, ary tsy nisy afa-tsy lafy ratsy ny zavatra ihany no ny tonono ny vavany. Dia nampitany tenany tamin'ilay tovolahy iray antsoina hoe Matisy izay mpiara-monina aminy izy. Aiza veko, nahoana Matisy mahavita zavatra toy izany nefa nahoana ny tsy mba mahavita e? Angamby izy iny manao risoriso mihitsy ka. Fa nanao inona ary izy iny lasa be vola be? Raha tsy nanam-bola zao iny Matisy iny dia mino mihitsiny fa mety mbola ho resiny fiainana lavitra noho izay iny. Amin'izay miseho azy teo mpanan-karem-behivava ho ihany ilay tovolahy nanohy ny fimonomononany. Raha nandre izany fitsikerana sy fimonomononana izany ity lehilahy izay nipetraka teo akaikin'ilay tovolahy, dia nanapaka ny tenin'ilay tovolahy ka nilaza taminy hoe tsia diso ianao ry tovolahy. Olona azo lazaina hoe faran'izay nahantra mihitsy no ny aingan'ny fiainan'ny Matisy. Ankehitriny anefa izy dia azo lazaina hoe afaka fanadinana somatsara. Nahantra Matisy fahiny, saingy na dia nanery mafy azy aza ny fahantrany dia tsy nanaiko resiny izany izy. Tovolahy tsy mbola hitako ny ferinainy izany izy iny, na dia mafy aza ny nanjo azy. Fony fahakeliny dia maty ny reniny, ary ny rainy moa tsy nahavelona azy akory, saingy jereo ankehitriny fa tafavoaka tamin'ny fiainana izy. Resin'ny Matisy ny olana sy ny sedra mafy nahazo azy. Koa mino fa raha miezaka mafimafy kokoa noho ny teo aloha ianao ry tovolahy dia ho tonga tahaka ny Matisy. Aza variana mitanisa zavatra ratsy sy mandany fotoana, misaina zavatra tsy misy eo fotsiny ty ianao, satria tsy hitondranao akaiza izany fa ho very eo fotsiny ny andronao. Eny tokoa ry mpiainonamana, toa ny Matisy dia mbola azonao atao tsara ny manapa-kevitra hiova. Tsy hanatsara kokoa ny fiainanao ny fitanisanany tsy fahombiazana tamin'ny lasa sy ny eritreri-dratsy tany sainao mikasika ny hafa. Aza vela ho resin'izany toerana misy ianao anio izany ianao, fa mitsangany avy hatrany eo amin'izay nahalavona na ny tsy nahombiazanao. Tovozy hatrany izay tsaratsara kokoa, ary ka tsy ho fatratra izay tsara. Aza variana mitsikera ny hafa na mampitany tenanao amin'ny hafa, fa tsy hampandroso anao mihitsy izany. Fa vao maika azy izany mety haketraka sy hampihitra anao noho ny teo aloha. Manomboka izao dia zaro ny sainao, tsy hisaina afa-tsy izay zavatra mampandroso. Zaro ny vavanao, tsy hiresaka afa-tsy sy teny mampahery. Izao no afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika ao amin'ny Hebreo 10:9-20 manao hoe: ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Amen. Sanandro mofunaina rasoamampu fazamalaina fartumuchani andriza.
andronao tsy ho diso ny anjara maso andronao tsy ho diso Groupe IVA. Sireni tsy hoe ametsylay ho avina ombeny fa lay mpamindra fo ilay fitaratrano itaridalana totondra varatra izay miseho anio sireny la sireny tsy hoe ametsylay uavina umbeni faulai pamija fu ilai fitaratrano itaridalana totondra varatra kumichaka asonyamarani ni uavina rehetra ampelantanany sao ianao toizao kusalampitsu nyanzara maso andronao tsy ho diso nyanzara maso andronao tsy ho diso zay lay onjany fanantenana atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra ny fiainako sy ny lalàna ny fiainako sy ny lalàna fifaliana no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra izao ahafantarana ny lalàna manan-kery eto Madagasikara sy ny fiainantsika miarahaba ary mpiaino jaina dia manasanao ankafiny fiarahana amin'ny AWR. Mba mihetsiketsy sery be fa jereo ny olona fa ho tafita fa inona zao ataoko zao e mandrafitra zao ka tsy mihetsiketsika ahoana fa inona aloha ty mampinefinefina andriko tiry zery a de iza le olona ho tafita fa tena tsy azoko mihitsy e seko kara Serafina kizandray e aleo izy mba ho tafity tsara ne zany e ka tsy zay moa ny elany tato atokantranonay fa mahantra loatra ty za marary azy anakarena e rehetra zany any aty am'se tsy mba jereny fa hanambady ankotomena neony izy ka tsy mialana kato zany izy de ambodepona raha resa-bolany ny elana tao tokantrano aza miditra am'zany ry bavy a za tompombady ara tsy sarotiny aleo Serafina nambady ankotomena any inona ny olana tsy anaiky an'izany kosa ary be fa raha mbola zako ny zery fa ahoana ho sakanako ny fanambadiany reny e bavy a fantatro ny fahatsorany se ka aleo ataoko rehefa tsy anaka ny se am'izay sady tsy anse inikala Serafina iny ny tsy ankotomena ry bavy a inony mipetra tsara misy lalàna ny daholo ny fanakanana fanambadian'olona fa tsy ze te anakana akory de manakana daholo mba afantary tsara aloha ny lalàna vao mahafana fo sala amin'io ny tiandriko ty so vao sazy eo vao tapaka lalandray eo farany nga misy an'izany moa ho adray fa ahoana ny lalàna mahakasika an'izany ry be va ao amin'ny radio misy resaka mahakasika an'izany aleo ao ny manaraka ny fandaharana mahakasika an'izany alefa soary ty radio e
efa andresahana teto amin'ny fandaharana ny mahakasika ny fisoratam-panambadiana, ireo olona tokony hivady ny fizotra ny fisoratam-panambadiana. Inona ihany koa ny tsara ho fantarina ao anatin'ny fisoratam-panambadiana na mariage. Andeha ho ampandrosoantsika ny pahalalàna sy ny namana rila ao anatin'ity resadresaka ity. Tena ato anatin'ny fandarana miresaka mikasika ny fiainako sy ny lalàna tokoa isika izao. Ny maître Ravelson Bolatiana ao amin'ny olavitry ny mpisolo vava eto Madagasikara no mifampitafa amintsika, izay ankasitrahana trany amin'ny fanekeny hiara-miasa amin'ny AWR. Miaraba anao mpiaino rehetra tsy ankanavaka ihany koa, dia manolotra ny araba ho anao ihany koa maître. Miresaka betsaka isika mahakasika ny fisoratam-panambadiana. Tena ilaina ve ny pirofo ny fisoratam-panambadiana amin'ny mampahalalàna anao tompoko? Indraindray ao anatin'ny fiainana dia ilaina porofona ny fisian'ny soram-panambadiana. Ny 5/20 amin'ilay lalàna 7/2022 tamin'ny 2 Aogositra 7/2022 no manambara mikasika an'izany, laza hoe tsy misy afaka mitaka ny zo sy ny vokatry ny mariazy raha tsy mampiseho ny kopian'ny soram-piankonana na ny acte de mariage. Tsy voatery ho zavatra ratsy foana no ilana ny manapirofo ny fisian'ny soram-panambadiana io, fa na ny resaka taratasy ara-panjakana fotsiny ary dia mety ilana azy. Araka ny lazainao teto dia misy fepetra ny fanatanterahana ny fisoratam-panambadiana. Inona tompoko no mety hitranga raha nodikaina ireny fepetra voalaza ny lalàna ireny? Manahoana kosa ary raha tsy narahana na nodikaina ireo fepetra voalaza ny lalàna mikasika ny fanatanterahana ny soram-panambadiana. Ny 5 amin'ilay lalàna 7/2022 izay miresaka amintsika mikasika ny fanambadiana indroa, bigami zany, mikasika ny fanambadian'ny samy lahy sy ny samy vavy izay samy voararan'ny lalàna daholo, ary ny fitakian'ny lalàna ny fanekena tsitrapo, ary ihany koa ny fanatanterana mariage na dia eo ara ny fisian'ny fanohanana. Ny fandikanany iray amin'ireo fepetra ireo fotsiny dia mitarika avy hatrany ny fanafoanana tanteraka ilay soratra. Iverena kely ao aoriana mikasika ny fanohanana io hoe iza no afaka manohana ilay fisoratam-panambadiana. Fanafoanana fisoratam-panambadiana amin'ny fanohanana zany no mitranga raha dikaina ny fepetra voalaza ny lalàna. Ny fanohanana tiana resahana eto dia ny fanakanana zany. Ankoatran'le fepetra ny resahanao, raha azo atao tompoko, dia azonao averina kely ve ireo fepetra takian'ny lalàna anatanterahana ny fisoratam-panambadiana mba ho fantatry ny mpiaino antsika tsara? Ny 5/20 sy 6/20 amin'ny lalàna io ihany, izay miresaka momba ny tsy fanajana ny fanatanterahana mpabe maso ilay lanonam-pisoratam-panambadiana izay tokony atao eo anatrehan'ny mpiasa-panjakana mahefa ihany koa. Ny tsy fanajana ny fepetra mikasika ny fanatrehan'ny vavolombelona izay mihoatra ny 20 taona. Eo ihany koa raha tsy mitombina na tsy ara-dalàna ny taratasy entin'ny mpanambady eo anatrehan'ny mpiasa-panjakana mahefa. Izany rehetra izany ny tsy fanarahana ny iray fotsiny na izy rehetra ireo mitambatra dia mitarika fanafoanana ilay soram-panambadiana. Ya, hoy ianao te hoe mbola ho resahanao le fanohanana na fanakanana ny fisoratam-panambadiana. Iza no afaka manao an'izany? Io fanontaniana io indrindra no ilana ilay pirofon'ny soram-panambadiana izay novaliako teo aloha teo ny momba izay. Hoe tsy misy afaka mitaka ny zo sy ny vokatry ny mariage raha tsy mampiseho ny pirofo
izany hoe ny acte de mariage na ny copie na ny taratasy ny soram-piantonana. Mazava ho azy moa izany fa afaka manao fanohanana avy hatrany ny tompom-bady taloha raha mbola tsy rava ilay fanambadiana. Ankoatra ny fanohanana izay ataon'ny tompom-bady dia afaka manao izany fanohanana izany ihany koa ireo olona rehetra izay takiany lalàna, ny fanekeny, ny fizotra ilay fisoratam-panambadiana. Efa nresantsika tany aloha tany moa mikasika ny fanekena sitrapo izay takiana amin'ireo mpanambady. Izany hoe raha tsy sitrapon'ilay mpanambady izany no anaovana io soram-panambadiana io dia afaka manao fanohanana izy. Voalaza tany aloha tany ihany koa ny faneken'ny ray aman-dreny ilay soram-panambadian'ny zanany izay tsy ampy taona, ny olona izay manana fahefana amin'ilay zaza tsy ampy taona ihany koa, ireo dia samy afaka manao ny fanohanana. Raha ohatra ka inina atao ihany izany ilay soram-panambadiana na dia tsy misy ny fanekeny izy ireo ary. Efa nresantsika ihany koa ny tsy fafana manambady fanondrony. Raha tsy efa rava ny soram-panambadiana teo aloha dia io izany ilay hoe ny tompom-bady teo aloha dia afaka manao ny fanohanana. Ankoatra ireo voalaza ireo dia misy ihany koa ny fanohanana izay afaka ataon'ny ministère public na ny fampanohavana. Raha hitan'ny fampanohavana izany fa tsy ara-dalàna ilay soram-panambadiana izay ho atao dia azony atao tsara mihitsy manao fanohanana. Raha hita izany tompoko hoe tena tokony atao ilay fanohanana na ny fanakanana an'ilay fisoratam-panambadiana izany dia inona ny tokony atao? Tsy hoe fanakorontanana fiainan'olona fotsiny izany ilay izay tsy tiako hivady ranona sy ranona dia andeha hanao fanohanana, fa ireo voalazako teo aloha ireo hoe hizafy ireo olona afaka manao fanohanana. Ka ny 14 an'ilay lalàna 7/2020 tamin'ny 20 aogositra 7/2020 no milaza mikasika ny fomba fanaovana an'ilay fanohanana. Zavatra tsotra ilay izy, atao am-bava eny amin'ny commune, manoloana ny mpiasam-panjakana izany izay anatanteraka ilay soram-panambadiana, na koa ataonao ilay fanohanana am-bava amin'ilay solon-tenam-panjakana izay manatrika ilay mariazy ara-pomba izay efa nresantsika tany aloha, eo amin'ny toerana izay anatanterahana ilay mariazy. Ohatra hoe commune Ambohimangakely izany no anatanterahana ilay soram-panambadiana dia any amin'ny commune Ambohimangakely ianao no mangataka mandrakitra ny soratra ilay fanohanana ataonao. Ya, tsetsatsetsatsyaritra kely maître, fotoana manahoana na hoe roviana no anaovana ny fanohanana raha izany? Afaka atao amin'ny fotoana rehetra alohan'ilay soram-panambadiana, hatramin'ilay andro anaovana ny soram-panambadiana izany ianao dia afaka manao an'ilay fanohanana foana. Rehefa vita ilay fanohanana ataonao am-bava dia mahazo récépissé ianao na hoe taratasy fanamarinana an'ilay fanohanana nataonao izany, ary ao anatin'ny 7 andro no ahafahanao mampakatra an'ilay raharaha eny anivon'ny fitsarana. Azonao izany ilay récépissé na ilay taratasy fanamarinana dia lasa ianao makeny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany mametraka fangatahana eo anivon'ny fitsarana. Ary izany fangatahana izany dia tsy maintsy asianao ny kalitao anananao hoe iza moa ianao, ary manahoana ianao no afaka hanao an'io fanohanana io, vadin'ilay olona hanambady ve ianao sa ray aman-dreny ve ianao, sa olona mana fahefana amin'ilay mpanambady ianao, sa nahita fandikan-dalàna ianao hoe olona efa manambady taloha io. Ohatrohatr'izay ilay hoe qualité anao ahafahanao manao amin'ilay fanohanana. Ankoatra ny mombamombanao dia tsy maintsy lazainao anatin'ilay fangatahana ihany koa izany ny antony mahatonga anao manao an'ilay fanohanana. Mazava tokoa izay. Amaraparana ny resadresaka tsika maître, inona no afatra tianao hamafisina amin'ity resaka mahakasika ny fanohanana ny fisoratam-panambadiana ity? Raha tsy voalazanao anatin'ilay fangatahana izany rehetra izany dia avy hatrany dia tsy azo raisina ilay fangatahana ary lavo ny fitsarana avy hatrany ilay fanohanana ataonao. Dia tadio tsara
Arak'ilay voalazako teo tsy ny olona rehetra no afaka manao ny fanohanana. Raha ohatra zany ka hitany fitsarana fa tsy mitombona akory ilay fanohanana nataonao, na ianao tsy manana kalitao ahafahanao manao an'ilay fanohanana, na tsy misy antony mazava sy ara-dalàna akory no antony anaovanao an'ilay fanohanana io, dia mety ho voasazy ny fitsarana ianao andoha-onitra amin'ireo olona izay nisakananao zany ny fisoratam-panambadiana. Mankasitraka indrindra tompoko. Antenaina fa betsaka ireo zavatra fantatsika mahakasika ny lalàna manan-kery sy ny tokony ho fiainantsika mba tsy hanaonao foana. Ny firariana dia mba hanana fiainana ara-dalàna ny isika tsirairay avy. Isaorana indrindra ny mpisolo vava raha velosan mbola tiana na mpafantatra antsika ny lalàna sy ny tokony hainantsika manoloana izany. Isaorana ihany koa ianao tsy misaraka amin'ny AWR. Andriamanitra ny hitantsika rehetra. Zoanitra sy rilano ny farimbona na atotosa ny fandaharana tsara ho fantatra. Mandra-pitafa tompoko. Tarika Roama. Tanda rano iaina nety tsy misy filamina nanao e fity vahady ture reoluza manzu no indro mandra trafu Radio feo fanantenana.
awr manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Faly miarabanao indray izay manahaka ity fandarana tolotry ny radio adventiste maneran-tany ity ny tenanay. Maniry lalandavy izahay mba handray fitahiny ianao eo ampanarahana izany, eo amin'ny lafiny teknika moa Sam, manolotra kosa Yolande Ratsiromanana. Matetika rehefa miresaka prahavavy eo amin'ny baiboly, ao amin'ny testamenta vaovao, dia Maria sy Marta foana ny tonga ao an-tsaina. Diso ay loatra aza ilay tenin' Jesosy manao hoe fa mariny rehefa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Dia mipetraka foana amin'ny fanontaniana hoe za ve Maria sa Marta? Anio kosa prahavavy hafa ny tiako hisarena ny saintsika. Tsisy ny fanontaniana mipetraka satria samy nifidy ny anjara tsara izy roa vavy, ka mendrika ny hodiniana ny tantaran'izy ireo. Mialoha ny hamakitsika ny tenin'Andriamanitra nefa dia mbola hiara-mivavaka isika. Ray malalo, raha maka ny teninao izahay dia manomezanay fahendrena azahoanay matakatra izay tianao ambara aminay anio. Esory izay rehetra mety hisakana anay tsy hahafantatra ny fahamarinana. Fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Andeha hosokafantsika ny filazantsara nosoratan'ny Lioka toko voalohany. Filazantsara nosoratan'ny Lioka toko voalohany ka ho velarintsika eo ny baibolintsika amin'ity dinidinika ity. Tantarana vehivavy anankiroa no anombohan'ny Lioka ny filazantsarany. Ilay vehivavy voalohany, Elizabeta, vadin'i Zakaria mpisorona. Izay fantatra, kanefa dia novangin'ny anjely ary nolazain'ilay anjely fa hitoejaza izy. Ary io zaza ao an-kibony io dia tsy iza fa Jaona. Antsoina hoe Jaona mpanao batisa, izay aloha lalana ny Mesia. I Jaona no hitory ny fibebahana fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Efa ho avy ny Mesia, ny tompo na Jesosy izany, ka tokony hiomana ny olona. Ny vehivavy faharoa, izay mbola tovavy, dia Maria, fofombadin'i Josefa, mbola tsy nanambady izany. Novangin'ny anjely koa ary nolazainy fa hitoejaza. Fa ny mahafakely an'ity fitoejaza ity dia ny fanahy masina no ampitoejaza azy, ary zaza entiny ao an-kibo io dia tsy iza fa ny mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo. Ary efa bevoka ny mbola ny Elizabeta raha ny teny tamin'ny Maria ny anjely. Koa amin'ny mampiavana azy roa vavy dia nakany amin'ny Elizabeta Maria raha vao nandray ity vaovao ity. Elizabeta koa moa vadin'ny mpisorona, olona matoky. Tsy mba mahasarika ansaitsika ve ny fihetsikizy roa vavy ireo teo anatrehan'ny fanambaran'ny anjely? Ny iray tsy mba niteny hoe za ty efantitra be, efa soarasoara ho ny fitenenana ankehitriny, ka ataona indray ny hitaiza zaza. Mety afaka hiteny izy tsy mahavita. Ny anankiray tanora, nefa mbola tsy vita fanambadiana. Iza koa moa ny olona teo bevoka tsy manambady, toa mamenatra ihany zany dia ahoana koa izay le fofombadiny? Samy tsy teo amin'ny toeran'izy roa vavy angamba isika, fa manalasala daholo. Kanefa dia nanaiky izy ireo hitoejaza, hitondra izany zany ao an-kibony, satria resy lahatry ny fanahy masina izy ireo. Rehefa mandray ny fanahy masina zany ny olona, dia mahavita asa goavana be mihitsy, satria raha vakitsika ny baiboly dia avy amin'ny Jesosy no ahazahoan'ny olona rehetra ety ambony tany famonjena. Inona moa izany Maria fa kibo itoerana fotsiny angamba hoy ny sasany amintsika? Kanefa tsy kibo nitoerana fotsiny izy, fa nanaiky ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Fa nitaiza sy nanabe izany zaza izany. Tokony hampieritreritra antsika ny tantaran'izy roa vavy. Fa raha miantso anao Andriamanitra anio manao hoe avy ianao mpiara-miasa amiko, andavy ianao ka hiteny hoe za efantitra be ka inona ntsony ny vitako, sa hiteny ianao hoe za mbola tanora loatra ka tsy havita izany,
raha miantso anao Andriamanitra anio, tadidio ny tantarany Maria sy Elizabeta. Ovakitsika amin'ny Lioka 1:5. Lioka 1:5. Ary niditra tao an-tranon'i Zakaria izy ka niarabany Elizabeta, ary rehefa reny Elizabeta ny fiarabany Maria dia nibitaka ny zaza tao an-kibony ary nofenoana ny fanahy masina Elizabeta. Ny zavatra tena tsara tamin'ny famanginy Maria ny Elizabeta dia izao. Vao niaraba izy dia nibitaka ny zaza tao an-kibony Elizabeta. Ary tsy vitan'izany fa nofenoana ny fanahy masina Elizabeta araka ny voalazan'ny Baiboly. Mba te hanontany aho hoe manao ahoana rehefa mamangy olona ianao? Mba mibitaka ve ny olona vanginao? Mba hafaly ve izy? Mitondra vaovao mahafaly ianao sa plaza loza? Mpanakotana, mpanelitsao, mampiororo na mampiady? Mba feno ny fanahy masina ve ny olona vanginao sady ny eo ihany ny eo? Nisy eo tamin'ny vangina izany, satria ny mpamangy dia efa nandray an'i Jesosy ao anatiny. Ary izay mandray an'i Jesosy dia mandray ny fanahy masina ihany koa. Satria Jesosy tao anatin'ny Maria dia mazava ho azy fa izay vanginy dia mandray an'i Jesosy koa ary mandray ny fanahy masina. Ny zava-dehibe izany raha te hizara hafaliana ianao na te handray hafaliana ihany koa dia raiso Jesosy ho velona ao anatinao, fanantenana mahafinaritra, ka izay mandray anao dia ho fifaliana ihany koa. Tsy mitovy mihitsy mantsy ny fiainan'ny olona nandray an'i Jesosy sy ny tsy nandray azy. Tantara iray tena marina ny tiako zaraina aminao. Tany Brezila no niseho ny tantara. Vehivavy iray, Jeanne no anarany. Resy tanteraka teo amin'ny fiainana. Very asa, tafasaraka tamin'ny fianakaviana. Tsy nanakoanina, nirenireny tsy nanan-kelofana, dia nifamparana tamin'ny mpivarotra rongony ary nigadra ny hafarany. Dray maraina tany am-ponjy Jeanne, nangatsika be ny andro, naloto be ilay hevitra natoriany. Tamin'izay fotoana mangidy indrindra izay, no tsaroany ny andininy iray ao amin'ny Baiboly, izay eniny tamin'ny radio manao hoe efa no hamarinina maimaim-pona amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Io andininy io dia voasoratra ao amin'ny Romanina 7:20. Nefa no hamarinina maimaim-pona amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Tao anatin'ny fahoriana lalina no atsapahany Jeanne fa mila Jesosy izy, ary no raisy no mpamonjy azy Jesosy. Nanomboka teo dia fiainam-baovao ny fiainany. Na tsy aro afaka izy, satria Jesosy efa nisolo azy teo amin'ny hazo fijaliana. Maivamaivana ny fahatsapahany tenany. Tsy nitambetra tamin'ny tsony ny vesatry ny ota. Lasa manana fanantenany Jeanne, tsy amin'izao fiainan'izao ihany, fa amin'ny fiainana mandrakizay koa. Mbola ho avy ny tsara lavitra. Rehefa tsy izao aty ampigadrana izao ihany ny fiainana, ka na andalovana azy izao dia tsy maninona fa vetivety dia ho avy ny tompo. Tahaka ny Jeanne, tahaka ny Maria, dia hafa ihany ny manana ny Jesosy ary mandray azy ho mpamonjy sy mpanavotra. Fa raha iverina antsika ny tantaran'i Maria sy Elizabeta izay voasoratra ao amin'ny Lioka 1:2 dia hoy Elizabeta hoe voatahy samy vehivavy ianao ary voatahy ny ateraky ny kibonao. Tonga dia miavaka avy hatrany ny olona manana ny Kristy. Tsy mila mitantara koa hoe zany ka kristianina, zany takizao, fa avy hatrany dia hita soritra eny aminao. Hita soritra eny amin'ny endrikao ny momba anao. Raha manana Jesosy marina ianao, tahaka ny jiro, mazava, manazava ny manodidina. Lioka 1:5. Lioka 1:5. Sambatra ianao izay nino. Misy fahasambarana izay tsy takatry ny saina ny amin'ny finoana. Indraindray mantsy dia verin'ny olona fa ny vola ny mahasambatra. Ny vola ihany ny mahasambatra e? Tsia. Ny Baiboly manambara fa mahasambatra koa ny mino. Mino fa Jesosy no mpamonjy ary tsy mino eo amin'olotra fotsiny ihany fa manaraka ny teniny. Ny zavatra mampiavaka ny olona izay manana an Jesosy tahaka ny Maria dia manana fiainam-bavaka. Feno fiderana sy fakasitrahana
ary mampaheriny hafa. Lioka toko voalohany ihany manomboka eo amin'ny 7:7 ka hatramin'ny 5:50 no mitantara izany. Miverina indrony hoe Andriamanitra mamindra fo, fampindrampon'Andriamanitra lehibe, tsy takatry ny sainy izany. Eritrereto ange izany na tany am-ponja na tsapa izany famindrampon'Andriamanitra izany. Dia rain'Andriamanitra fa nahoana? Lehibe ny asany. Isaoran'Andriamanitra fa nahoana ihany koa miahy ny mpanompony izy, naona novokisany. Tena azo raisina ara-baky teny io teny io, ary azo raisina ara-panahy ihany koa. Ka inona re ny misakana anao androany? Tsy handray an'i Kristy ho mpamonjy, iaina ny fiainana izay tiany hozaraina aminao? Andao an'olo tena hivavaka. Ray malalo, tsinotsino izahay raha tsy manana anao. Meteza olona ty anatina tsirairay avy. Tahaka ny toeranao tao Maria, dia hitondra sy hizara fifaliana izahay amin'ny toerana rehetra lehanay. Fa amin'ny anaran'i Kristy no katana izany vavaka izany. Amen. Lazao amiko izay fantatra fa mety sambatra anao, fizao dia samy laza fa tsy misy afa-tsy iray ihany no asambatra. Dia ny mananao an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy anao, tena resy lahatra. Azatao mampahomena katsao ny tena lafatra, tena ao an-danitra. Tazony ao am-pona reo teny fikasany, na dia ny tenin'Andriamanitra fizay no masambatra. Lazao amiko izay fantatra fa mety sambatra anao, fizao dia samy laza fa tsy misy afa-tsy iray ihany no asambatra. Dia ny mananao an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy anao, tena resy lahatra. Jacqueline sy Noah. Naiza le anao ikatsahanao ny tena soa, na iankavanana na iankavy mbola hafa ihany Kristy. Na ikiry mafy azy anao aminyerinao manontolo, bevery maina fony izany fitakany eto ata. Lazao amiko izay fantatra fa mety sambatra anao, fizao dia samy laza fa tsy misy afa-tsy iray ihany no asambatra. Dia ny mananao an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy anao, tena resy lahatra. Izy no tompo sy mpamonjy anao, tena resy lahatra. Jesosy no tompo sy mpamonjy anao, tena resy lahatra. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina.
faly miraba ny isam-pianakaviana izay eto amin'ny radio adventiste maniran-tany amin'ny alalany ity fandarana natokana ho an'ny fianakaviana ity. Anio dia afantoka kely amin'ny resaka fampitomboana fahalalana sy ny fanazarana ny ankizy andray andraikitra ny resadresaka ataontsika. Manana tombon-dahany manokana ny renim-pianakaviana, indrindra fa ny renim-pianakaviana izay mijanona ao an-toko an-trano ao fa tsy miasa any ivelany. Ny zavatra anankiray izay tsikaritra amin'izao fotoana izao dia mihazakazaka ny fitombon'ny fahalalana. Vokatry ny serasera dia mitombo izay tsy izy ny fahalalana azon'ny olombelona. Ny fanadihadiana izay natao dia nahafantarana fa mitombo avo roeny isaky ny enim-bolana ny fahalalan'ny olona mipetraka amin'ny tanan-dehibe. Vokatry ny teknôlôjia eo amin'ny lafiny serasera izany, eo ny internet, ao ny telefona, ao ny televizion, ao ny gazety sy boky samihafa, eo ny radio. Ka ny olona an-tanan-dehibe matetika dia mahavatra manovo fahalalana amin'ireny fitaovan-tserasera samihafa ireny. Ny ankizy na ny tanora dia fantatra fa mampiasa sy manovo fahalalana be lavitra no ny ray aman-dreniny aza amin'ny alalan'ireny fitaovan-tserasera ireny. Ary indraindray dia betsaka ny zavatra hainy ny ankizy kanefa tsy fantatry ny ray aman-dreny akory hoe taiza nafantarany an'izany. Tsy taiza akory fa tamin'ny alalan'ireny fitaovan-tserasera moderna ireny. Ka mba hahafahantsika ray aman-dreny manaraka tsara ny fivoaran'ny fahalalana, ny fivoaran'ny toe-javatra eo anivon'ny zanantsika sy ny manodidina antsika, dia tsy tokony ho revo amin'ny fikarakarana tokantrano, ny fanasana vilia, famafana trano ao fotsiny, indrindra fa isika renim-pianakaviana, fa tokony hanokana fotoana hanovozana fahalalana amin'ny alalan'ny famakiana boky. Be deaibe ny boky mahasoa amin'izao fotoana izao. Betsaka ihany koa ny torohevitra mahasoa efa azo tovozina amin'ny takila sasantsasany eo amin'ny gazety, amin'ny alala fiainoana radio. Betsaka ny fomba ahafahana manitatra fahalalana amin'izao fotoana izao. Manamora ny fanabeazantsika ny zanantsika ireny. Angamba mety tsy ho araka ao daholo ny zavatra hianara ny zanakao, ary marina loatra izany, tsy voatery hitovy ihany koa ny fari-pahalalànao sy ny zanakao, ny zavatra hainy sy ny zavatra hainao. Tsy izay no olana, fa ny tianambara dia izao hoe tokony hiezaka ianao amantatra ny fivoaran'ny toe-javatra, ny fivoaran'ny zava-misy eo anivon'ny fiarahamonina. Rehefa lehibe ny zanakao ka tena hifanelanelana tokoa ny fahalalanao sy ny azy, anjaranao ny manetry teny, ary milaza mazava aminy fa tsy mba nanao an'izany ianao, fa ianao kosa dia nanao izao sy izao. Tsy mamenatra ny manetry tena tahaka an'izany. Ny miambo mahay ny zavatra tsy hay, izay no mamenatra. Ny zavatra anankiray faharoa izay tiana ametrahana famporosiana manokana ihany koa ho an'ny mpianakavy dia ny fiarahana midinidinika ny amin'ny fandaharam-potoana sy ny fitantanam-bola, na dia amin'ny ampahany ihany aza ekena, fa misy ny tsy ambarantelo manokana ho an'ny ray aman-dreny, fa misy zavatra izay azo ifampandiniana amin'ny ankizy ny lafiny sasantsasany. Misy zavatra izay azo ifampandiniana ny ankizy ny fitsinjarana vola ho an'ny volana ho avo ohatra mikasika ny vakansa izay ho atao. Amin'izany fomba izany zany no hanazaranao ny zanakao tsy kelikely mba handray andraikitra. Andeha antsika aka ohatra mikasika ny fanaovana fandaminana mikasika ny vakansa. Matetika misy ray aman-dreny menomenina ny amin'ny fandaniana tsy maintsy atao
rehefa manao vakansa satria betsaka ho ny zavatra takinny ankizy dia aleo mitsy aloha aza tsy manao vakansa. Ny tsara dia izao aleo iarahana midinika amin'ny ankizy ny fandaniana sy ny fandaram-potoana atao amin'ny vakansa. Dia efa fantany mialoha hoe voafetra ho tahaka an'izao zany ny vola tsy maintsy ampiasainy ny fianakaviana, ampiasainy tsirairay. Dia omena vola koa izy mba ho tantanany. Izay dia atonga ny ankizy tsy menimenina rehefa mandeha vakansa hoe za koa mbola te hividy ohatr'izao na tahaka an'izao. Efa fantany ny fitsinjarana izay niarahana ny dinika taminy mialoha. Anisan'ny fomba anankiray anazarana ny ankizy handray andraikitra sy hanana fahazarana tsara ihany koa eo amin'ny fitantanana ny vola rehefa lehibe, ny fanomezana azy ampahambola mba ho tantanany. Kely dia kely dia azo ampitomboana izany arakaraka ny toe-javatra. Dia ampianarina azy ny manoratra ny lany rehetra amin'ny karne kely, dia amafisina aminy ny tsy mahamety ny anaovana trosa amin'ny piraitapo aminy na amin'ny olo-kafa ihany koa. Izany dia ho lasa fahazarana tsara ho azy rehefa lehibe. Anisan'ny fahazarana tsara eo amin'ny fianakaviana maro any amin'ny tany mandroso, ary efa betsaka nefa mampiasa an'izany eto Madagasikara, ny fahaizana mitantana ny vola, ary efa fantatra amin'ny atsipiriany mihitsy hatramin'ny fandaniana rehetra atao isam-bolana. Misy ny vola izay natokana ho an'ny fanamboarana samihafa madinidinika. Misy ny vola natokana ho amin'ny sakafo fotsiny. Misy koa ny vola natokana ho an'ny fianarana. Misy koa ny vola natokana ho an'ny vonin-tsaitra. Ary misy ny vola natokana ho fanomehan'ny olona raha sanatria ka misy olona tratra ny fahasairanana tampoka mila vonjy, dia efa misy apahana vola zany natokana ho amin'izay hoe famonjena olona izay. Rehefa tapitra iny apahana vola izay natokana ho famonjena olona izay sendra fahasairanana tampoka, dia milaza ny fianakaviana amin'izay fotoan'izay hoe tsy manam-bola intsony izy. Tsy mandainga izy amin'izay fotoan'izay raha miteny hoe tsy manam-bola intsony izy, satria efa lany tokoa ilay vola natokana ho famonjena ny hafa. Tsy azo atao ny mikitika ny vola natokana ho an'ny sakafo, ny vola natokana ho an'ny lafin-javatra hafa izay napetraka isatsokajiny. Ary izay ilay fahaizana mitantana mahatonga ny olona any amin'ny tany mandroso manana vola tahiry betsaka ho amin'ny vakansa ohatra, na vola tahiry. Zany angamba dia fianarana tsara ihany koa ho antsika, ary zarina dia ny mbola kely amin'izany ny zanakao mba hiaina amin'izany koa rehefa lehibe. Zaro andray andraikitra ny ankizy, roviana moa izy vao alala ny tokony atao, ary tsy tsara mihitsy ny mihevitra fa rehefa lehibe izy dia hainy foana izany, tsy marina izany, tsy mitombona izany. Zay zavatra tsy nanazaranao azy tamin'ny fahakeliny sy ny fahatany rany dia tsy ho hainy mihitsy, ary ho sarotra aminy miaina amin'izany rehefa lehibe. Ianao ray, ianao reny nametran'Andriamanitra ireo zaza ireo. Hoy izy taminao hoe tezao ho ahy ireto. Totosainy anjaranao fahazavela ilomano samy rery ao anefitranonao ny zanakao, nefa tsy misy mpampianatra, tsisy mpanazatra. Mba tsy ho vato alatsaka ireo zaza ireo fa tsy maintsy ilomano rery amin'ny fiainany rehefa lehibe izy. Ho tsarony fa ny fanazarana nataonao tao an-tokantrano tao dia nametraka lova sarobidy ho azy mandritry ny fiainany. Dia ho faranantsika indray ny androany, misy ho saintsainina, misy andraisana fampiarana izay rehetra izay. Tsy ahivina trano fa ny fahalalana tsy hanaovana fampiarana hono dia fotoana verimaina fotsiny nanovozana azy. Manao mandra-peonao amin'ny manaraka indray ny namanao Elion Andria Mitanso. Sambatany olony izay mitoetra eo anilanao Andriamanitro, feno famindrampo fiadanana fifaliana. Antoko-pihira ambondina lakaloatra no manome hasambarana
fahasoavana sy famarinana zay ilay fitiavana sambatra ny olon'izay mitoetra eo anilanao andriamanitro feno famindrampo fiadanana fifaliana sambatra isika satria lay tsito no manome hasambarana fahasoavana sy famarinana zay ilay fitiavana ndao arisika mba hiarady mba hitoetra ny tompodory fa andriamanitra tsy mba mandafy zay ilay fitiavana ndao arisika mba hiarady mba hitoetra ny tompodory fa andriamanitra tsy mba mandafy zay ilay fitiavana toky fanantenana toky kio famonjena toky ntsika rehetra fiaina vaovao azo antoka faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo fanantenana miaraba tompoko arabanay manokana ianao raha miaraka taminay teto isan'andro mihinao fa nofikisan'ny tompo fahamarinana ianao ary manamasina anao ny teniny tanteraka ireo faminanian'ny testamenta taloha tanteraka ireo faminanian'ny testamenta taloha io no loa fdb no diniantsika niaraka teto nandritra izay andro vitsivitsy izay mihinao fa efa hainao ny toko sy andininy natao fitadidy izay voalaza ao amin'ny jaona toko 5:5 jaona toko 5:5 manao hoe fa izao kosa manana fanambarana lehibe noho jaona fa ny asa nomeny ray ahy ovitaiko dia izany asa ataoko izany no manambara ahy fa ny ray ny ray asaiko ianao ndeha hivavaka isika raha nezany an-danitro dia rainay mandrakariva ny anaranao satria masina indrindra ianao naseonao taminay fa ianao no mpiasy mpamelona anay ary mikatsika isan'andro ny fomba mijenanay sokafo ny fonay raha hianatra ny teninao izahay mba haizanay manao safidy tsara hitarika anay eo amin'ny asa tsara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. izao no voalasan-dramatoa Ellen White ilay mpanoratra kristianina ao amin'ilay boky mitondra ny lohateny hoe ilay fitiavana mandresy toko 7:7 izay nampitondraina ny lohateny hoe aza malahelo ny fonareo dia toy izantsika eo amin'ny boky nosoratan-dramatoa Ellen White ihany ilay mitondra ny lohateny hoe henonareo ny fanoharana ka ny pejy 7:7 sy ny 7:7 hoy izy raha manamafy izay ninarantsika nandritra izay andro vitsivitsy izay napetraka ho tehiriziny vahoaka hebreo tahaka ny arena sarobidy ny fahamarinana ny fomba mpivavahana izay mitondra ny sonian'ny lanitra dia naorin'i Kristy mihitsy voasarona lamba tao amin'ny sary enohatra sy nitandindona ireo fahamarinana lehibe momba ny fanavotana nefa rehefa tonga Kristy dia tsy nekeny jiosy ho ilay notondroin'ireo tandindona ireo izy teo ampelantanan'izy ireo ny tenin'Andriamanitra nefa ireo lova-tsofina izay nafindra avy teo an-tanan'ny taranaka iray ho eo amin'ny taranaka iray manaraka sy ny fandraisan'ny olombelona soratra masina dia nanakona taminy ny fahamarinana araka izay tao amin'i Jesosy Kristy very ny mahazava-dehibe ara-panahy soratra masina ny voa ho azy ireny ny trano fitehirizana ny aren'ny fahalalana rehetra nefa tsy fantany izany tsy manafina ny fahamarinany amin'ny olon'Andriamanitra ny fomba fihetsika izy ireo ihany no mahatonga izany ho maizina aminy nanome porofo miariary ny mahamesia azy tamin'ny vahoaka Jesosy Kristy nefa
ny tady fiovana entitra teo amin'ny fiainan'izy ireo ny fampianarany. Hitany fa raha nandrain'i Kristy izy dia tsy maintsy mahafoy ireo oabolana sy ireo lovatsofina maminy indrindra, ireo fahazarana feno fitiavan-tena sy tsy araka n'Andriamanitra fanaony. Mitaky fahafoizan-tena ny fandraisana ity fahamarinana tsy miova sy mahatra mandrakizay ity. Noho izany dia nakipony ny masony tsy ahita ireo pirofo miariary tsy azo elana azon'Andriamanitra nomena mba ampiorina ny finoana any Kristy. Nilaza ho nin'ny soratra masina ao amin'ny testamenta taloha izy, nefa nandany anaiky ny teny vavolombelona voarakitra ao ny amin'ny fivian'i Kristy sy ny toetra mampanahany. Natahotra ny ho resy lahatra izy, sao voaova foka ho voatery amoy ireo hevitra efa mibahana tao an-tsainy. Teo aminy ilay iren'ny filazantsara, ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana, nefa no laviny dia ilay fanomezana lehibe indrindra azony lanitra natolotra. Mora amintsika ny morona hanome tsiny ireo mpitondra fivavahana jiosy noho izy ireo nandahany Kristy, kanefa isika ve tena manaiky ny fahamarinan'ny soratra masina? Vonina hamoy ny toeranao eo anatrehan'ny olona ve ianao mba hanekenao ny fahamarinana? Vonina hamoy ny karama be, vola miditra be dehibe, fahafinaretana sy ny sisa ve ianao mba hanekenao ny fahamarinana? Izany no fahafoizan-tena takina amintsika mba andraisantsika ny Kristy. Fantatro fa ianao dia efa nanao ary mbola hanao safidy tsara. Hivavaka isika. Rainay izay an-danitro, fa nirinay ny ara-monina aminao mandrakizay. Vonjeo izahay fa tsy vitanay amin'ny herin'ny tenanay ny fahavoizan-tena takina aminay. Misaotra anao mamaly ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Misaotra anao niaraka taminay teto, mamianja no teto amin'ny micro, ary Sam no teo amin'ny lafiny teknika. Mametraka veloma mandra-pitafandray tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaim-poana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 4 ora finaritra ho anao ny AWR.